Pandray anjara mahery ny dimanjato no andray anjara amin'ny marathon international de Tana andia amin'ny 15 izay ho tanterahina raha ampitso maraina etsy anoloan'ny lapan'ny tanàna ny fiangana amin'izany. Nisokatra amin'ny fomba ofisialy androany maraina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny andiany 15 amin'ny marathon international de Tana. Pandray anjara mahery ny dimanjato no andrasana raha ampitso maraina. Mpiazakazaka avy atsy amin'ny nosy la réunion isan'ny tonga hiatrika ity faninana ity i François Lebon mbola andrasana kosa ry zareo Keniana raha ampitso maraina moa vao ifarana tanteraka ny fisoratana anarana. Nandritra ny lanonam-panokafana dia nisy ny trano eva fampahafantarana ireo mpanohana ny hetsika. Ho an'ny mpiazakazaka rehetra raha ampitso tonga fa amin'ny enina maraina atsika dia efa manomboka misy ny animation zumba anaovana échauffement miaraka. Ao aorianan'izay miainga amin'ny fito ny marathon, amin'ny fito sy fahatelo ny anti-run dia amin'ny fito sasany latsaka 10 ny foulée écolo, amin'ny 7 ny marathons. Amin'io fiangana io efa vonona daholo ny mpiazakazaka rehetra manao ny t-shirtany dia rehefa raitra coup d'envoi dia mandeha. Ny sécurité efa milamina tsara daholo, ny police municipale, la police nationale, TV security efa ao mavonjy assistance ambulance manaraka ny course raha ohatra ka sanatry misy olana kely ara-pahasalamana eny an-dalana. Izara efatra ny faninanana. Ny marathon 2,5 kilometatra no anokatra ny faninanana avy areo araha ny 10 kilometatra foulée de Tana ary ny 2,5 kilometatra izay andraisany daholo be anjara anana ny anjarany ihany koa ny andiranina. Vonona ny mpikarakara tompona andraikitra ara-teknika misy azato no anaramaso ny fiananana mandritra ny oratelo eo. Ny mpitandro ny filaminana ihany koa dia efa vonona izay mahery ny zato ihany koa isahana ny fandaminana ny lafin'ny famovozana.